eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina fosisandray dia ny 20 trano may tetsy ankasina ny 20 septambra lasa teo no fantatra fa ny tapaverina ary nitsangana taorian'ny loza zay niseho loza zay tsy aivana moa fa dia nahamaizana trano 250 isa ary nahafatesana olona valo isan'ny fepetra mira sy ny fokotany moa ny fanetanana ny ananganana an'ireo trano tsy ho azo intsony fa atao biriky. Dimy volana aty aoriana dia mbola tadidin'ireto olona ireto ny loza nahazo azy ireo. Trano 50 lasa lavenina, olona valo namony ainy ary vehivavy bevokany iray. Isan'ireo rava-trano sy namony havana 4 mianaka tamin'izany Jean-Cri. Nandeha nivavaka izy ary fitafy teny ankotritra sisa ny tavela. Tamin'ny alalan'ny fanampiana izay azony tany amin'ny fiangonany dia isan'ireo mba nahavita nanangana ny tranony izy. Tsy vita trano farany izany trano izany kanefa dia tsy maintsy ipetrahana noho ny tsy fisian'ny trano isitrihana. Tiany efa voalohany dia tasa le faharoa tato koa mbola nisana ihany ary zoko firatam-po amina efa mianaka matao anaty le sany nisy ihany ny fanampiana nisy fa tsy dia mbola hita-pirovo vangina hoe ity hoe ity ny tena dia daviny anatin'izany hoe ohatra zany zay hoe mbola araka nazavaiko ty hoe mitsongo vahoamana raha tsy nisy zany raha tsy teo zany fiangonana tsy isitrihany nefa mbola misy zanak'le maty anankiray tazainay iny nefa tsy efanay rery mila hanina io mila rehetrarehetra io hoe mila moraly io mila sakafiny io mila sakafo laza ihany koa teo ny miala tsiny foa dia pavy maso hoe teo ny ohatrany hoe misy karazana fokotankeza eo fokotany antaminay ty masira karakaran'le hoe ianiko an-tsano atsam'izao nefa le tsany mbola tsy vita. Mba hisorohana ny loza tahaka ireny dia nandray fepetrany avy eo amin'ny fokotany akasina fa dia hoezahana atao biriky avokoa ireo trano ahorina ety. Misy ireo mahavita manao izany amin'ny alalan'ny fanampiana samihafa. Maro ihany koa anefa ny tsy manana fahefana anao izany. Hatreto dia ny 50 isanjaton'ireo trano may ihany no mbola tafatsangana. Misy efa nahavita trano ihany zany amin'izareo dia misy mbola tsy nahavita. Moa arakarak'le vola ihany zany no mahatonga an'izay. Misy efa nahavita ny ankamaroany moa zany efa nahavita dia ny tanina koa moa le olona zany hoe tsy azo atao intsony ny trano hazo fa tsy maintsy atao anodira zany le trano dia manezaka moa zany le olona nanao izy anodira ho an'izay manana fahefa-mivelatra dia le tsy manana mbola tsy manana fitaovana moa zany mbola manangonangona kely izy dia mety ireo zany misy manofa trano misy mipetraka any amin'ny fianakaviana zany hoe manofa ihany zany tena maro. Manamafy hatrany Antsoavo amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany ireto olona monina eto akasina manoloana ny fahavoazana satria dia tsy mbola tafarina izy ireo hatramin'izao.